Ny resantsika tamin'ny herinandro mikasika ny lalao izay karakaraina avy eo amin'ny tahirim-bolam-panjakana entina karazana ny 15 taona anisiny. Efa nisy moa ireo fifantsana angana lazana azy savaranando ho an'ireo klub izay mandray anjara. Ho an'zareo mpampiatrana dia vita anizy mateo ny fanitsanana eo amin'ny taranja beloty izay ahafantarana ireo isolitena azy ireo. Io ihany koa ny taranja basketball izay ao anatin'ny fanomanantena fatratra ny ekipa mitahirim-bolam-panjakana izay andray anjara amin'ity lalao ny 15 taona hotanterahana ny 3 sy ny 4 novambra ity ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Taorian'ny lalao fanitsanana nataony zoma hariva teo tetsy Antaninarenina ho an'ny ekipan'zareo ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny taranja beloty dia fantatr'ireo mpilalao 4 mianadahy hiaro ny voninahitry ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny lalao ny 15 taona. Rob manana Orlando, Ramananarivo Naivoarilanto, Ranaivo Jona Miorantantely, Rakotomavo ny Rina Zaki. Andray anjara ihany koa ny tahirim-bolam-panjakana eo amin'ny taranja basketball. Ny zoma hariva teo ihany koa dia niatrika lalao ara-pirahalaina tamin'ny ekipa ny teto-bolam-panjakana. Ry zareo avy eo amin'ny budget izany tetsy amin'ny tobon'ny RM1 Analakely ireto mpilalao basketball ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana ireto. Fiomanana aloha efa natao efa hatriny ela zany satria tsy maintsy miomana tsara amin'izy io zany karazana jeu corporatif azy dia imbeda be match ny atao folombolitra imbeda be zany mila nanao fizika matetika izay efa niomana koa zany moa zany ara-teknika. Taizary zany dingana eritreretinareo tratrarina? Ya, dingana eritreretina moa zany dia salan'ny mpandray anjara rehetra nga manofa champion amin'izy zay ny farafaratsiny aloha zany mba hoe tafiakatra ny phase finale dia champion savorazy. Ho andry zareo mpikarakara kosa dia efa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana rehetra. Anatin'ny fanomanana tanteraka tokoa zany izahay eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny fankalazana ny 15 taona ny tahirim-bolam-panjakana moa zany eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena izay karakaranay ny jeu de cinquantenaire izay atao ny 3 sy ny 4 novambra ho avy izao. Ao anatin'ny fiomanana tokoa satria raha herinandro mialohan'ny farafisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara dia efa maro dia maro tokoa ireo mpandray anjara nandefasana fanasana no tonga manatona ny varavarana 100 ao amin'ny PRI général eto Antananarivo zany eto Antaninarenina dia izay mbola nasana ihany koa ireo izay mbola tsy nanefa izany fisoratana anarana zany efa maniry ny andray anjara dia asaina izy ireo anatona ny varavarana 100 ato amin'ny PRI général Antaninarenina. Inona ny azo lazaina hoe tena mpiavaka amin'ity lalao ity? Miavaka tokoa izy ity raha misy moa zany jeu corporatif izy ity kosa dia natao jeu de cinquantenaire dia miavaka tanteraka satria eo zany aloha ny fandraisana anjara n'ireo orinasa maro ao ihany koa ireo androm-panjakana sy ny ministera samihafa ary eo ihany koa ny lanonana zany hoe rahana spectacle zany irahana amina mpanakanto malaza anankiray izay atao mandritra ny famaranana ny jeu de cinquantenaire. Fa ialohan'ny jeu de cinquantenaire zany hoe ialohan'le fandaharan-dalao rehetra ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina dia misy zany ny hazakazaka izay miainga eo amin'ny manoloana indrindra ny biraon'ny ministera ny fitantanam-bola eo Antaninarenina. Miainga avy eo ny hazakazaka dia mandalo anambatona akanga eo amin'ny Jirama dia midina mahazo ny Sainte Famille dia miodina indrepande ny Lakanosy ary mahazo ny kianjan'ny Mahamasina. Izay zany no anisan'ny mampiavaka ity jeu de cinquantenaire ity. Taranja fito ny faninanana dia ny baolina kitra lalaovin'olona fito, basketball mixte, volley mixte, tsipy kanety be, tennis, peloty ary ny mini marathon.